tamika tamin'ny fianakaviana no nahafaty ny Ratsioro manana Benjamin izay fantatro ponenana soa amin'ny anarana hoe Benjam-panotra. Raha nambarany vady aman-janany dia no netraketraky roa tsy maty manota ilay polisy namono ny Benja dia potika sy rava ny fikasan'ny fianakavian'ny Benja. Na programa mihitsy izay hoe rehefa vita ny BBC an'ilay zanaka faralahy dia andeha tady volany Osberville izay satria izay taloha tany mipetraka dia andondrentsika raha vita ny BBC an'ilay zaza dia andeha tady volany Osberville petraka mihitsy satria izay efa tany taloha mipetraka. Tany zany hitanay hoe mety ny fiainanay dia izay nieritreretinay hoe ndeverina indray izay. Ohatry ny ahoana izay hoe tena fahabangana hitanareo teo anivon'ny fianakaviana izay tamin'ny nahalasany tompoko lahy Benja? Fahabangana teo anivon'ny fianakaviana nahalasany Benja teo amin'ny lafiny arabola. Zako tsy miasa, zanako 3 lahy mbola misy mianatra. Ireo moa mbola tsy dia anasa loatra, tsy manantonasa loatra. Dia hita mihitsy zany fa hoe banga ny fiainanay. Nalasanany zako tsy nisy fa zako koa nijoko tany amin'ny hôpitaly dia tsy narary zany dia tsy hitako hoe misy hoe tandindindindina hoe tsy nisy ka. Tsy nisy fambarana ohatr'izany. Tsy misy fambara. Tsy misy. Tena hoe nalaza izany tompoko lahy Benja tamin'izay hoe sehatra ny fanorana sy ny fitsaboana amin'ny alalan'ny miotra izay. Amin'izao hoe nisy nandimby anazy ireo zanan'ireo tamin'izay asa izay. Ilay zanakay lahy matoa izao efa tamin'ny fahavelony efa lisany karazana ohatran'ny hoe taona. Efa nandimby anazy andeha izy izany izao amin'izao. Nangataka amin'ny fitondram-panjakana zany za mba anara-maso akaiky an'ilay raha nahafatesan'ny bevatiko satria izay zany amin'izao dia tsisy fivelomana mihitsy amin'izao, tsisy fidiram-bola mihitsy zany zay zao amin'izao. Zakoko moa mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana dia tsy hitako. Firy taona moa izy lasa iny? 25 taona. Segondra amin'ny resaka ohatra ina zany resaka point dia ianao zany vao raisiny dia fantany hoe zao marary anao. Ianao tsy avela miteny, tsy avela miteny amin'ny aretinao mihitsy ianao fa vao mandray anao izy dia tonga dia fantany hoe raisy ny tananao, zao marary anao. Dia tonga dia resy lahatra ilay olona tena marina daholo izany teninao izany. Mifanampy amin'izay ihany inona zao ny aretina hitanao hoe nitsabon'ny vadinao hoe tena aretina sarotra ka sitrany ilay izy tamin'ny alalan'izay ohatra izay satria hoe vadinao izy efa ela ihany nareo niaraka mety hoe fantatro izay na misy efan'isan'izay. Resaka paralysé zay zao resaka rehetraretina rehetra zany tonga dia sitrany daholo. Vao raisiny tanany, vao raisiny tanany iny na indrindray ary ilay olona tonga dia vao raisiny ray andro dia tena resy lahatra hoe tena niova be any ampitsin'iny. Ohatr'izao natory tsy nanao an'izao intsony tany amin'ny olona hafa tany dia tsy sitsina tany dia naheno ny nazy moa resaka par telefônina dia ohatra hoe nisy olona sitrany tany dia ilay olona io milaza an'ilay olona hafa marary mandehana amin'ny ty olona ty ohatran'izao. Dia tonga ty ilay olona dia raisiny dia saika ilay paralysé ireny izao misy
eo amin'ny 3 mois ao efa mianatra mandray. Zany hoe izy zany antsoina dia mandeha sa le olona mihitsy no tonga manatony aty Misy tonga manatona aty an-trano dia izy kokoa mandeha tena le mandeha manatona any an-tranon'le olona zany no tena tiany satria tsy tiany le olona le hoe raisiny dia avy indray le olona mbola andeha indray avy eo fa tiany zany le olona hoe ao an-trano mihitsy ny raisiny. I Benja izay mpanotra amin'ny tsabo aretina maro teny Anosoa manodidina ary mamodotra teny anivon'ny fiarahamonina ihany koa hoy ireo mponina eny Anosoa. Raha tsy haivina dia ny 9 jolay lasa teo no novonoan'ilay polisy tena 67 hectara i Benja ary ny 12 jolay no namony ainy. Manahoana tokoa moa zany hoe fahalalan'olona fandraisan'olona any monsieur Benja zany tetỳ anivon'ny fiarahamonina. Ny fahalalan'olona anazy zany dia izy masazy ny asany ary izy malaza be izy amin'ilay masazy, izy tia zarazara, izy koa malala tanana be ary izy zany amin'ny fiarahamonina izy zany tsy zany misotro fa izy zany tsy tia gafigafy na olona foana migafigafy anazy matoa izy no manondranondrana ohatr'izay fa izy ndray dia tia vady aman-drana ka tena tiany fiarahamonina dia amin'ny resaka asany io zany izy tena malaza olona malemy ara tafatsangany. Izy koa izy rehefa manotra an'ireny ambombony eo ambombony ireny tena hoe mitety rehetra traiza misy anazy daholo ny rehetrarehetra. Zay ny asany fa ny tena inona ny tena hoe nahafantarana fiarahamonina n'izay hoe be hoe tompoko labeny zay zany. Ka izay teniko anao izay hoe amin'ny masazy eo mampalaza be anazy. Ny toetrany indray izy indray tia blagy tia sangisangy, izy tsarika olona, izy tsy mifidy olona na iza na lahy na vavy dia resahany daholo ary izy tonga dia misarika manomboka any ambany any izy dia efa manomboka raha amin'ny folo izy zao miala any amin'ny galana amin'ny 12 izy fa tonga aty ambony aty aza izay hitany dia resahany dia eo dia misangisangy dia mifanitinitika dia ohatr'izay. Izay fahalalan'olona anazy ary izy zany maresaka be, tena maresaka be izy. Ndray izy roa dia tena misotrosotro amin'ny miavaka amin'ny fianakaviana, izy dia tena hoe misotro fa izy dia amin'izay misotro izy micomprendre be izy raha misotro arany azonao ve. Izy zany tena hoe teny betsaka amin'ny teny anazy efa isotro izy zany no tena problème anazy, izy tia misotrosotro mirevirevy tia revy be izy fa izy na mirevy ary izy tena izy raha mirevy ary dia fiarahamonina izy tena manaja fiarahamonina manaja fianakaviana izy zany mitezitra izy androany izy manompanompanaova raha pitsy izy manao ana ina vaovao maresaka izy tsy manao apo fa ianao zany ao anaty izy le mamamo izy zany izy tsy maro migafigafika izy ohatrany hoe manompanopa kely anao izy dia anao namany ihany avy eo adiny ray ihany dia veriny eny ohatrany izay ohatr'izay moa ny olona mamo efa hainareo ihany olona mamo mangingina aloha zao izy lasy satria izay ohatra zao izy efa wawawa be dia za zany tia mandefa maneno dia efa tia zavatra mandefa maneno dia mikomandy ao aminazy zanako mba alefatsy le raha mitondra lasy tahiry le hoe aza ataonao zao za iny dia tena manao blouse mitokana rereo tokotany eo izy dia isaky mandefa radio dia miantsoantso eo foana izy zanako mba alefatsy le tondra lasy tahiry iny dia mirahira dia mandindy dia manany any andreo zao tany reo banga be aloha zay satria mangingina aloha zao zay zany fa izy tena manomboka any dia efa eno ny feoany any ambany any izy dia efa izay ndray datobendany izy tena walawala be tsy miteny mora rehefa miteny dia mitseto amin'izay izy dia mikomandyra amin'izay izy mba alefatsy le hirako iny ma zay foana voaviana zao manana anazy na dia efa le tondro lasy tahiry izay ny raha tompoko lawa zay foana ny angatany ana satria ozy mandefa radio foana fa zay moa zay zao misaona dia tena banga be zay mangingina amin'ny lalana izy ma tsy mandeha vatra ny asako dia tena mangina aketo izy andahatoanareo izy ohatr'izao zay ohatr'izao izy zany tena hoe malala tanana mampirevy misangisangy hatramin'ny mivatra rehetra any ambany any tena mangina ity izy any adahatobe mangina zay daholo ny tenenin'olona dia zay ny tena mampalahelo zany le tena hoe banga be zay fa indrindra vady aman-dranany ohatr'izao izy miantsena tena hoe banga be